Lasa mpanefoefo ilay ranamana ny tifitra ny Naël, zazalahy 17 taona teratany Algeriana, monina ao Frantsa izany. Taorian'ny nahafatesany Naël moa zany dia nahiditra ponja vojimaika izy izany ary mbola miandry izany ny fitsarana azy izay hoenjana dia hoenjana tokoa satria nisy ny famonoan'olona. Nisy izany ny tsipaipaika nataon'ireo frantsay izay hoe manohana azy ary Andriamatoa Eric Zemmour zany no tena tao ambadiky n'io tsipaipaika fanohanana ny polisy izay namono any Naël. Andriamatoa Eric Zemmour moa zany dia teratany Algeriana izay hoe efa mononona ela be tao Frantsa zany hoe efa mieritreritra ny tenany zany izy ho frantsay. Etsekilany indray zany dia nanao tsipaipaika koa zany ny mpanohana rehetra koa zany any Naël, ny fianakavian'ny Naël dia nahangona teo amin'ny 400 000 € teo eo zany ny tato amin'ny côtéan'ny Naël, dia 1 400 000 € eo zany ny tato amin'ny nanohana ny polisy. Hitantsika amin'izany zany ny hoe inona zany ny toe-tsaina izay mipetraka ao ambadiky ny zavatra rehetra izany. Inona zany ny hoe enjeu ao anatin'izany zavatra rehetra izany, hoe olona efa hita fa namono olona, nandatsaka aina zaza 17 taona, no mbola tohanana ihany koa zany satria manana ny eritreriny zany ny frantsay manodidina an'izay zavatra rehetra izay, izany hoe efa lonilony nipetraka teo amin'ny clan Roatonta zany io zavatra io, fa ny fahafatesany Naël zany no nampipoitra zany ny lonilony rehetra izay hoe nipetraka tao amin'ny fiarahamonina Roatonta, kanefa fiarahamonina voatery tsy maintsy miaramonina. Eo zany no hipetrahany hoe karazana analizy hoe misy karazana sadisme ve zany ato amin'ny frantsay, satria dia 50 000 zany ny participant nanohana ny hoe tsipaipaika natao zany ho an'ilay polisy namono any Naël izany. Zany hoe karazana firaisan-kina zany izay apetraky zareo, satria maro dia maro zany ny dégâts tao ambadiky ny le hoe fanafiana nandritry ny 5 andro zany. Fanafiana avy taty amin'ny clan ny fianakavian'ny Naël, ka tsy ny fianakavian'ny Naël ihany nefa no hoe nandoro trano, nandoro magazay, nandroba, nandoro birao, mairie, ny hôpitaly, nandoro ihany koa zany ny hoe biraon'ny polisy, maro dia maro zany ny dégâts tao ambadiky izay zavatra zay izay hoe mitentina ambony dia ambony zany ny teti-bidin'ny dégâts rehetra, satria hatrany amin'ny sekoly zany dia nitafian'ireo hoe mpanafika izany. Ka ny zava-misy nefa zany dia hoe tsy ny olona teratany mpiavy na immigrant ihany nefa zany ny tao ambadiky ilay fandoroana sy ny famotehana sy ny fangalarana zany, fa nisy ihany koa ny teratany frantsay ary taony azy zany dia tao anelanelan'ny 13 taona sy 17 taona zany ny azy olona izay nanao an'ireo karazana fanapotehana zany. Ka efa any am-ponja zany ny akabeazan'ireo hoe mpikatroka an'ireo karazana fanapotehana ireo izany. Ny tena ambadiky ny zavatra rehetra izany dia ny hoe ny tsy fahafalian'ireo karazan'olona zany atokon'olona izay hoe tsy faly
amin'ny système ao amin'ny frantsay zany hoe misy ny fanavakavaham-bolokoditra, misy ny injustice sociale satria ny kany Naël iny zany dia iny zany no isan'ny ataontsika hoe zany hoe tena voaray tsara, voapirofo tao anatin'ny caméra zany ny zavatra rehetra nitranga. Fa ny cas maro dia maro zany ny cas teo aloha amin'ny hoe famonoana nataon'ny polisy zany no tsy nisy pirofo mazava satria tsy nisy zany ny témoignage ary tsy nisy koa zany ny caméra mazava dia azony zareo zany hoe ovaovana zany ny version rehetra nisy teo mba handeha any amin'ny hoe eloka avy any amin'ny ilay olona notifirina izany. Kanefa rehefa tena atao zany ny hoe famakafakana dia ny bazin'ny zavatra rehetra dia ny rasisma. Mampalahelo dia mampalahelo zany ilay karazana situation satria olona voatery tsy maintsy miara-mipetraka anie zany no mifankahala. Eo zany nipetrahan'ny zavatra rehetra ary hoe misy ny colonisation izay natao ny frantsay an'ireo immigrant tonga ao amin'ireo, zany hoe mbola misy règlement de compte goavana zany izay hoe miteraka ny karazana lonilony. Kanefa lay mpiavy zany mieritreritra fa hoe navita ihany koa izy zany tamin'ny frantsay tamin'ny alalan'ireo hoe karazana zavatra niseho tany aloha ary indrindra ny fitsetsefana ny tany madinika izany zavatra rehetra izany règlement de compte ihany koa amin'ny colonisation ary ireo hoe karazan'olona zany izay mipetraka amin'ny quartier mahantra zany dia mahatsapa ny tenany zany fa voailika zany izy ao anatin'ny société ary voavaka ary tsy mahazo tombontsoa-firy. Eto an-daniny nefa zany ny frantsay dia milaza fa nandaniana vola betsaka amina miliara ozy izy zany ny investissement izay natao tany amin'ireny hoe quartier ny immigrant ireny zany ary de manana karazana alahelo zany ny frantsay hoe mba betsaka ihany ny zavatra izay nataonay zany tamin'ireo immigrant kanefa dia tsy misy mihitsy zany ny reconnaissance fa haine zany no mipetraka na ny ataontsika hoe zany fankahalana. Ka rehefa ataontsika zany ny résumé an'iny karazana manifestation iny dia ny hoe manifestation de la haine zany no nisy. Ka manodidina an'izay hoe karazan-javatra izay foana mantsy zany no apetrako. Raha ny fijeriko manokana zany amin'iny zavatra niseho iny dia ny hoe misy ny zaza 17 taona izay hoe novonoina Akitsirano izao kanefa hoe tsy tokony izay zany no hoe ny fomba ny traitena azy fa misy ny sazy mifanandrify amin'ilay eloka vita izany. Ka resaka rapport de pouvoir zany no nipetraka, izany hoe ny pouvoiran'ny tompon-tany izay na ilika na tany amin'ny ilay zaza 17 taona zany dia ny loniloniny immigrant koa zany no ny atefa ihany koa zany tany amin'ny frantsay. Ary misy ihany koa aloha zany ny hoe karazana frantsay izay hoe tao anatin'ny ireny hoe fanakorontanana ireny koa zany satria misy ihany koa zany lonilony ara-politika dia ny parti ny gauche izany izay manana lonilony zany amin'ny parti de droite zany mitondra amin'izao fotoana izao. Misy enjeu BTP zany ampadiky izany zavatra rehetra izany. Ny fijeriko amin'ny hoe mpanolotra ny atao hoe développement personnel eto amin'ny fandarana zany forêt santé dia ny hoe ny responsabilité no tsy misy zany na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany zany matoa mitranga ny zavatra ohatran'ireny. Izany hoe na ny ato amin'ny
partian'ny fianakaviana ela sy ny ireo mpanohana azy zany a dia misy ny atao hoe responsabilité izay hoe tsy mipetraka zany hoe mila mahafantatra ianao izay mpifindra monina tonga amin'ny toerana anankiray amin'ny tany iray izay tsy tany ny avianao, mila mahafantatra ianao hoe responsable ianao ny safidy nandeha tany amin'ny tany iray. Ny ato amin'ny frantsay indray zany dia mila mahafantatra izy, mila maka ny responsabiliteny izy ny amin'ny hoe izy tiany